salama daholo maro be ianareo ano nangataka mba hanoizako ny vidéo sy ny resaka vehivavy dia ity izy ity iverina indray ny resa-behivavy zany hoe misolo kely ny anarany lasa Diane raconte les filles tovy ihany ny concept fa ato anatin'ny pejiko manokana no anarahanareo an'izany tsy ho ataoko lavabe tsony resaka fandao hidirantsika avy hatrany hoe inona lohahevitra ho resahako an'io koa satria moa feny 3 taona tamin'ity taona ity ny tenako dia tena hitako mihitsy tsy mitovy amin'ny taloha intsony mihitsiny na ny ataoko hoe ny resaka zavatra ankafizina zavatra mahaliana na ny ataoko hoe toe-batana na ny resaka tajaky ny vatana zany rehetrarehetra zany zany e amintsika vehivavy manokana aloha tia ny resaka fa mety hoe misy itovizany amin'izany ihany koa ve ny lehilahy izay tsy fantako izay indrindra lohahevitrintsika an'io dao hijerena hoe ohatrany ahoana ny vehivavy rehefa 20 taona versus rehefa 3 taona. Voalohany ny fahazakandry kiraro talon ny talosiny amin'izao tena tsy mitovy tsony. Tena niteteziko daholo be horirika rehetrarehetra io tena feno zavatra tsara kiany vesta reny tetako fa tena hoe lahany andro tena andeha sakafo kely dia verina eny Analakely indray. Tena reraka marina mafy avy nitety an'iny be horirika eny tsy hoe nitety fa botika telo nijereko tsy nahita tsy vitako tsony akila mety tsena marina mafy aloha hijery en ligne rehefa tsy nahita ohatr'izay reraka be ny tongotra rehefa nanao tennis. Faharoa fomba fisakafo koa efa tena miova mihitsy inona no hoantsika atoandro ka be mihitsy andro sa ve dao hicommande pizza dia misy paty instantané dia izay no anarariva mety rangaha zany ary efa mila metsena kely mihitsy tsika zareo lany le légumes mato dokotera efa miteny foana hoe 5 fruits et légumes par jour ary toa tsisy mihinana fruit mihitsy nareo tsara ho amin'ny fahasalamana angetony. Fahatelo na ny zavatra mahaliana andreo amin'io fahita lavitra io raha tena zavatra hafa mihitsy amin'izao baovay kely ty za ma tsy manaraka la famille Kardashian aleo aloha asiana vaovao kely reto mba hanarahana hoe nanahoana ihany le tany Ukraine fa ilaina nge manaraka an'izany zavatra izany tsy ianareo mihitsy hoe misy impact amin'ny ekonomia eto amintsika io zavatra io. Fahaefatra ny dépense taloha sy ny amin'izao zany hoe 18 ans sy 30 ans zany tena samy mihafa be mihitsiny za marina ki vao mividy robe anankiroa zay tsara be andrasa seho kondry nalaiko sary ato fa tsy vao mividy robe ve ndry vao tamin'ny herinandro eny ka vao nanao hôtel fa tamin'ny weekend dia nisy vola vao mividy ale molina kely le fanaovana cupcake reny ngeky izahay nahita mora be ako efa manana recette aho dia ndeha hianatra ako fa raha ohatra hoe haiko manao an'ilay izy dia ndeha mba hamidiko. Fahadimy io tarehandry io hodi-tavandry io ara dia miova sahady mety lasa vetivety kely aloha reto fotrany tsy mety mihitsy ny tarehako manaraka ny fiantsondry amin'izao ndry 3 taona izao tsy mitovy amin'ny fiantson'olona ndry tamindry 20 taona tsony. Afaka mandroso ianao mademoiselle? Afaka mandroso ianao madama? Marina mafy na io fomba fatorindry io raha tena lasa miova terre fa eto zany atory fa tsy olana toute façon efa feno fandriana any mety eto tsy maninona raha tsisy atoriana fa tsy eto ka fa raha possible ake dia mba hampivo lamba anankiray fa tena ohatrany mangatsiaka be amin'ny alina dia tena tsisy ondana lehibehibe kely kokoa ve ohatra mitilantsika be zany sandra sy andramako mity hoe tsy mety mba hamondana ray afaka raha misy fa tena misy problème be matsy le atoka sy le lamosiny ty
zafady tena ataoko hoe io resaka filaminana io arany a zavatra hafa mihitsy rehefa mahazo taona. Ndresaka fivoahana alina sy mifandehanana fety moa zany dia tsy mitovy any amin'izao tsony le tanjakindry mihitsy tsy mitovy tsony. Terre cul-sec farany dia mivoaka tsika mandeha boaty terre. 21h sahady aloka izay angatantalana amin'izay mba hody alina be sady efa reraka be fa te atory koa tratran'le verre de vin anankiray teo. Mazava ho azy ny pitso ny fety mbola tantara hafa. Avy nihinana lasopy aho dia afaka amin'ny makafoka. Tao hivoaka indray raha alina. Ndrekako eo marary be loko. Anfiry izao. Allez ty. Anfolo. Efa tafoy ihany ato tamin'ny fito mihinana doliprane fa tena mbola marary ny lohako. Tsy vita tsonky ilay mivoaka moa dia tsy ampy torimaso tena tsy possible tsony. Maka rendez-vous massage kely angambany. Eny ry zareo inoko fa mbola betsaka ny tsy voalazako raha hoe ireo karazana tranga na situation zany dia izay no anentanako anareo sy raha atao amin'ny commentaire hoe inona koa no mbola tsy voalazako hoe mahasamihafa an'izany 18 ans sy 30 ans zany. Eny ara tonga eto amin'ny fotoana ny afatra indray tsika amin'izao. Ny voalohany dia marina fa efa niteny hoe ito batana io tena miova mihitsy na ny tanjaka sy ny sisa. Izany hoe rehefa mbola tanora ianareo dia araroto mihitsy izany fa misy limitiny izany ilay izy rehefa tonga eto dia tsy afaka manao an'izao tsony, tsy mahavita manao an'izao tsony so anenenany any aoriana any. Za tsy miteny hoe ataovy izay tianareo fa sao dia hoe izay ny conseil nameko. Misy limitiny zavatra rehetrarehetra fa sao dia mieritreritra koa ianareo 18 ans 20 ans ireo hoe tsisy limitiny satria mbola mazaka. Fa teneniko anareo fa na tsy misafidy taona zany resaka ohatra hoe overdose zany zany hoe asitrehitra foana na izany na tsy izany arany tsy tiana ihany ny ainy. Ho antsika 30 taona ny oatra indray tsy mampanina mihitsy ny afaka manome torohevitra andreo zandritsika tsika hoe tandre amin'izao sy n'izao fa kosany fadio ny tsaratsara indrindra ty fiteny ty hoe ny tanora amin'izao tena tsy izy mihitsy efa samy nandalo teo tsika efa samy tanora daholo raha ohatra ianao ka tsy nanao ninina mihitsy tamin'ny fahatanoranao dia safidinao manokana izay fa aza tsaraina ny ankizy aza atao hoe tsy avela miaina izy fa zoanao feno manome conseil anazy na izany na izany ara fa samy fotsiny fanazy tsy hitovy mihitsy ny fomba fisainan'ny 18 ans sy ny 30 ans fa samy miaina tsara ny epokony fotsiny. Ny afatra farany angamba dia miantefa any amin'ny vehivavy 30 taona mihoatra hoe raha ohatra kosa aloka hoe mitovy tanteraka amin'ny fiainanao tamin'ny 18 ans ianao efa 30 ans zao zany hoe tsy nisy fivoarana mihitsy tsy nisy évolution mihitsy dia tonga avasaina ihany. Dia izay ny vidéo antsika ry zareo ataka eo daholo ireo vehivavy namana rehetrarehetra indrindra ireo 30 taona mihoatra satria mety manana souvenir nareo hoe ohatran'izao tokoa ny fiainana tamin'izao dia afaka soratanareo anaty commentaire daholo zany rehetrarehetra izany dia apetrika eto ihany fa manomboka misy an'ity Diane raconte les filles ity zany ato anatin'ny pejiko manokana Diane Rac ato ihany no anaovako an'izay ezahanao ataontsika hoe isam-bolana eo izy dia mankasitraka anareo mankafy satria ianareo no manosika ny tenako anohy an'ity fandarana ity. Ankasitrahana feno ireo izay ekipa rehetrarehetra nanatotosana ity fandaharana ity ny mpanao ny tarehy le miroir izay efa namana hatramin'izay coucou Tokratia ary indrindra ianareo izay abonné atao amin'ny page ianareo izay mankafy ny fandaharana resaka vehivavy dia izay indray aloha hevitrintsika anio amanaraka isika mijery zava-baovao indray bye bye.